Lafy ny resaka famarinan'olona amin'ny tsirara na hoe traite des personnes dia ny vehivavy sy ny ankizy no tena iaran'ilay izy. Misy ihany koa ny lehilahy fa saingy hoe tsy dia mipoitra loatra. Ny hitantsika matetika dia ireo olona izay miondrana makany ivelany, fa na eto toerana koa raha dia misy, ary ireo olona miasa an-trano no tena iaran'izay zavatra izay, ary eo ihany koa ireo ankizy izay ampanambadiana mbola kely terena manambady zany momba n'ilay plan national de lutte contre la traite des personnes izay no lanina tamin'ny 2024 ary tapitra tamin'ny volana marsa 2024 teo, dia ahitana axe anankiefatra izy io dia ny prévention, ny protection, ny poursuite ary ny coopération. Le resaka hoe coopération dia ahitantsika ilay accord bilatéral de travail, fifampirarahana miaraka amin'ireo firenena izay mandray mpiasa miondrana any amin'ny zareo zany. Ilay accord bilatéral de travail moa dia efa efa voasoratra mbola hoentina eo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta. Rehefa vita izay dia efa nomboka ny fifampirarahana amin'ireo firenena anankitelo ireo araky ny fotoana mamety azy zany. Fa raha ny tany Koweto zany ohatra dia efa vonona izy ireo amin'izany fifampirarahana izany. Teboka tafiditra ohatra zao dia hoe manome toko zany ny le pays, le firenena mandray azy fa ahazo ny karama sahaza ohatra ilay mpiasa, ahazo ny toeram-ponenana tokony sahaza azy any tany lavitra any. Raha misy ny tsy fanarahana dia tokony ilay firenena nandray no miantoka ny fodiany raha hita antoka koa fa ara-dalàna le antony ampidinan'le olona. Afaka koa le olona tokony hizaka ny zony amin'ny resaka fiahiana ara-sosialy any amin'ny toerana izay hiasany mba hanana an'ilay asa mendrika zany any amin'ny toerana izay hiasany. Des formes différentes d'exploitation donc, qui sont mentionnées notamment dans la loi 2014-40 qui criminalise le crime de traite à Madagascar, des formes d'exploitation sexuelle, des formes d'exploitation dans le travail, des formes en somme de esclavage moderne. La particularité évidemment de toutes ces réalités, c'est de réduire en esclavage, en servitude, les personnes qui en sont victimes et qui sont dépossédées totalement de leurs moyens de sortir de ces conditions.